Ahafahana mamaly amin'ny etaeta zay any amin'ireo commune amin'ny faritra amin'ny tany amin'ireo fanatsarana ny fiainam-bahoaka andavanandro na zavatra kelikely tokoa io na misy zavatra bebe toy birao tany, birao district, birao commune, lalana afara manao an'izany eto Antananarivo efa fatatsika fa nanampiana an'ilay projet natao hoe lalakely ahafahana manampy an'io satria tsy ho ampy iny dia nampiana zany ilay izy fa arakaraka izay filana nasehon'ireo lehiben'ny fokotana toy izany koa entsika zokana teny ranolasy tsy tany amoramanga ahafahana nanao an'izany ka zay foana moa zany politika atao fotoana izao fantatra rao tsy manana ny ampy fa zay makelina antsika zany dia atao mihitsy mba hifanena amin'ireo etaetany vahoaka mba manala le manahirana kely tombotsoan'ireo maro anisa anatin'ireny ataoko ilakela-trano na ilakela-mbohitra zay misy eto Madagasikara mbola tsy voasehako Madagasikara manontolo fa nezahan'ny ministera zany amin'izao fotoana izao amin'ny loi de finance 2015 mba hanana bebe kokoa ny sorabola ahafahana mamaly an'izany etaeta eto amintsika zany. Mariko tsara fa reo le atonga hoe foto-drafitrasa lehibe toy ny fanarenana amin'ny port na ny port vaovao zay ho atao na ny lalana ngeza be vao atao tsy ao anatin'io voly io fa le majintsika mety misy lehibe ihany fa reny tsy mizaka anatin'ny hitatsika anatin'ny toe-bolan'ny ministère d'État akory fa fomba maro samihafa ny arahana amin'ireny arahana amin'ny privé reny arahana amin'ny bailleur de fonds reny lasa projet reny zavatra fa ty resantsika ty tena lehibe ny fanjakana zany hoe ohatry ny fanjakana miaraka amin'ny maire miaraka amin'ny commune hitatsika teo zao fa zavatra fampisinavany reny dia alefany amin'le commune le izy dia izy mampivoatra azy fa manara-maso ministère zay ny nezahana teo hoe mba hikojakoja an'ireo zavatra zay vitireo eny amin'ny commune satria anazy voakany aminy io izy ny tokony nanany voalohany mba ahafahantsika mba tsy veriverina foana be da ngeza be Madagasikara ary ny tiako soritana ihany koa zany dia mba anisan'le mamaly ihany koa le politika fanjakana hoe mba hisy fampandrosoana mirindra ary aradrariny ary marika eto Madagasikara ty ka tsy maintsy mba jerena daholo mandeha Madagasikara araka zay azo atao. Misy aloha dia nay niasa kokoa tonga talohany azy efa taty taloha taty aminay dia tonga izy zany tsy milaza hoe zay tsy tonga dia tsy ho hena fa rehefa tsy ampy le izy dia zay mba hita teo ambany maso aloha dia misy ihany koa taty aoriana dia nijerena zany hoe raha iny toe-bola aizany maika aizany ho azo atao satria misy koa izy manana vinavina lehibe dia tsy tafiditra mihitsy anatin'le toe-bola dia misy ihany koa zany mba misy ataoko hoe ny fandrindrana asa efa misy zavatra vita eo amin'le izy fa vita atsasany ohatra efa natomboka atokony fitainy rehefa manaratsy ny eo amin'ny fanjakana hoe misy trano io tokony 2 étages dia teo amin'ny étage dia nasiana goela teo amboniny fa tsy vita ny tafotrano reny zany mba nezahana any hoe tsy maintsy mba ny fitaina zany dia zavatra efa natomboka. Ny faharoa dia mba zavatra tratran'ny toe-bola ary ny fahatelo dia zay mba appréciena an'izy fananana izy amin'lohan'ny tolotra zay tsy ampy mba mihetsiketsika zany le olona mihetsiketsika tia lazaina hoe tonga mananao an'le draft-pandaminana kely avany aminy ahafahana mamela fily apprécia zany fotoana zao fa mbola raha 2015 mbola mois d'octobre zao manam-potoana tsara izy anatampiarana fanotofana tany iny dia antso avy mihitsy janona izy amin'izao fotoana zao ary za mo tsy zava-vaovao fa mijanona ny fampitofana tany nefa fotoana voafetry zay fa ho hitatsika tsy hoela zany fa izy fandaminana akapobe eto Antananarivo moa iny tena mahatonga resabe be da be ho lazaina mihitsy zany fa mijanona ary tsy izy daholo tsy ara-dalàna reny fanatofana tany azy mitranga izao fotoana zao misy moa nefa vita hita eo zay fandaminana zay mbola mieritrretranao miangavy azy atrikely fa misy fandaminana atao fanjakana kosa dia tsy maintsy manome valiteny amin'izay hoe aiza no azo atao aiza tokony tsy azo atao ka rehefa misy ny azo atao dia lazaina amin'ny fomba mangarara ahafahany olona hoentina mampadroso ny fata satria raha mijery amin'ny faritra Alasoa zao tsika commune Alasoa misy tany io tena azo totofana tsara raha tian'le olona zavatra mpandrosonan'le commune nefa lasa voafeo anatin'izay dia zay no arenina amin'izao fotoana izao mba ahafahany olona miditra fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna fa tsy azo atao foana hoe aleo totofako le izy dia izy hoe ho ataon'ny fanjakana hotrongisy ny voaka indray hoe zavatra totofana raha tsy dia mahatsara amin'ny firenena zay fa aloko zany efa fanjakana foibe ary zany mitarika azy mihitsy mahanana
valiteny ekaigna sika fa mamaika ny vahoaka maika ny olona ampiasa vola maika ny olona ary fampiasam-bola zany dia davitsika zany mba ahafahantsika mamaly ny fampanosorana